Miarabantsika tsirairay avy-indray atra tsy tia zoma maraina fa 9 volana aogositra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay manome toky hatrany ihany koa mizary izany eny amin'ny namana tsirairay avy eny. Alohan'ny hidirantsika mofonainana io dia vavakisika. Jehovah-Andriamanitra eo, ianao ilay Andriamanitra sy tokinay ary Andriamanitra marina tokoa no antsoinay amin'izao maraina izao. Tompo miantso anao izay satria mila anao, mila ny fanatrehanao, mila ny fampianaranao, mila ny fankahirezanao. Tsy tomombana nefa izahay ka dia ifonanay eto anatrehanao izany. Aoka ny matory foazonao ary ankahirezo ny fisainanay mba hanana toe-tsaina mifantoka bebe koa aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe mampandroso ny asa voalamina tsara. Alaina amin'ny Hebreo 4:7-9 manao hoe fa izay tany mifoka ny ranomasina milatsaka amin'ny matetika ka maniry hanana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsiro sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozona ary ny hafarany dia hodorana. Amen. Tena mila ampianarina ny tanora fa ny fiainana dia asa mafy, ny fiainana dia andraikitra sy fikarakarana ihany koa. Mila hofanina izy ireo mba olona mahay miatsika, lehilahy sy vehivavy mahalala ny antony izay tokony ataony, ny tokony atao ihany koa rehefa mitsanga ny tampoka, ary tokony ampianarina azy fa ny fanaran-dalàna amin'ny asa mitohy izay tsy tapatapaka dia tena ilaina tokoa. Na dia teo azy ireo voalaza sy voasoratra rehetra momba ny mahamendrika ny asa dia manjaka ny fiheverana fa manambany izany. Ny zatovolahy dia maniry mafy ho tonga mpampianatra, ho tonga lasa mpiasa birao ohatra, ho tonga lasa mpivarotra na mpitsabo na mpisolo vava na hanao asa hafa izay tsy mitaky fampiasana mafy ny herim-batana. Dia ny zatovovavy indray dia tsy tia manao raharaha ao an-trano izy ireny, mitady sehatra hafa mihitsy aza ianarany. Izy ireny dia mila mianatra fa tsy manambaly velively ny miasa ampahamarinana. Ny fahazarana ny donadonam-poana sy tia tena, izany ny tena manambany. Koa satria samy manana ny anjara raharahany avy, na ny lehilahy na ny vehivavy ao an-trano, dia tokony hanampahalalana ny amin'izay tokony atao amin'ny fikarakarana tokantrano koa, na ny tovolahy na ny tovovavy. Aoka ny ankizy hita ao amin'ny Baiboly fa Andriamanitra dia manome haja ny raharan'ireo mpiasa isan'andro, ary aoka ho vakiny ihany koa ny momba ny zanaky ny mpaminany ao amin'ny Mpanjaka 2 izay nanorina ny trano toerany sy nanehoana fahagagana, dia ilay lela-pamaky izay nindramina kavery kanefa natsokafona avy ao anaty rano. Aoka ihany koa izy ireo hamakiny amin'i Jesosy ilay mpandrafitra na ihany koa hatran'i Paoly izay mpanao lay izay nanao ny asa ambony indrindra ho an'ny olona sy ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa tanany. Eo ihany koa ohatra ny tantaran'i Dorkasy ilay mpanjaitra izay natsangana tamin'ny maty mba hanohizana ny zaitra no han'ny mahantra. Ny tantaran'ilay vehivavy endry eo amin'ny ohabolana ihany koa izay mizaha volon'ondry sy rongono izy ary mazoto miasa amin'ny tanany, izay mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonana ary tsy homana ny mofon'ny fahalainana. Tokony ho manintsika sy ho zarintsika mandraka hariva mba ho tanora voninkiasa, tsy tiavonavona, tsy manana aitraitra ny tanorantsika fa tanora vonina tokoa, tahaka ny tarigetran'ny tanora vonina mandraka hariva ary ihany koa ahita fitiavam-piarabelona rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao ny toromarika izany, ampio izahay hitaiza sy hananatra ireo zanakay, ireo tanora tay rehetra araka ny tokony ho izy, ary ihany koa hanome lanja ny asa rehetra ny koa, indrindra ny asa izay atao manomboka ao an-trano,
ary ihany koa ametraka ampelantananao indrindrandrindra zay rehetra maso ho azy ary andeha-pahamarinana aminaran'i Jesosy amen. Sapiaro